mbola mampitongonaomareo ny riafana ny fahasoavana sy ny fiadanana afaralatsika n'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tombontsika miaraka antsika mahatratra izao alahady voalohany manaraka ny pasika izao aramaina manokana ihany koa ny sampana tolokasy eto amin'ny fitandremana monja fanantenana dia ny fiadanantompony ho aminareo rehetra. Ny filazantsara araka ny Luka toko fahaefatra amby roapolo diavana no anjarantsika handeha fampizarantsika vetivety. Inona moa ireo hevitra anjinintsika amin'ity volana aprily ity? Mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy. Mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy. Dia hitantsika tsara fa Jesosy velona zany ilay mpanavotra antsika. Jesosy velona mpanavotra antsika dia te hiara-dalana amintsika mandrakariva. Te hiara-dalana amintsika mandrakariva. Ny 1:20 hatramin'ny 2:40 hitantsika amin'izany. Io ny soratra masina hoe ary indray misy ireo lahatany ireny nandeha tamin'izany andro izany hankany amin'ny vohitra atao hoe Emosy. Tokony enimpolo stadio raha ny Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjo izy. Ary raha mbola niresaka sy niara-saina izy dia nanatona Jesosy niaraka taminy nefa ny mason'ireo no azonina mba tsy hafantarana azy. Eo rehefa na dia hitantsika mihitsy hoe izy ro raha rehetra mpianatry ny tompo tsy navelany irery nanjoy azy ireo hatrany Jesosy raha nandeha izy ireo nankany amin'ilay vohitra atao hoe Emosy, izany hoe nanatona niaraka taminy. Ary fantatry Jesosy tsara Andriamanitra azy izay etaeta, izay vesatra ao anatin'izy ireo. Ny alahelo koa izay mety manjo azy ny amin'izay zavatra mitranga izao ny fahagagana. Inona daholo ny zavatra mitranga? Sanganena. Fa tao anatin'izany toe-javatra mifamaofao zany. Izay vaovao malaza eran'ny tanàna. Tao anatin'izany dia niaraka taminy Jesosy Kristy. Tsy namela azy irery Jesosy Kristy. Mandeha eo anilany Jesosy. Miresaka aminy ao anatin'izany fahaverezan-kevitra izany Jesosy. Dia fampaherezana ao antsika izany tahaka an'ilay tamin'ny heriny ihany koa izy io. Ilay ireo vehivavy izay nisy eny Jesosy Kristy. Fa eto koa ireto lehilahy reto izay toa very hevitra, izay toa misy vesatra manantiny ao tsy fantany inona zavatra mitranga Andriamanitra miaraka aminy. Ary amin'izao vanim-potoana izao indrindra fiavako, vanim-potoana mahavery hevitra maro. Manao ahoana ny toe-javatra misy ankehitriny mampatahotra ny olona. Dia mitoky sy fanantenana anao miara-dalana aminao tompo. Tsy mamela anao izy andeha irery amin'izao fiainana izao. Ary tiana metraka ny mombanao rehetra eo aminy ianao. Hoy ny tenin'i Jesosy mantsy any amin'ny Matteo 7:20 manao hoe mankanesa tiako ny anareo rehetra izay miasa fantatra sy nafisakentana fa izao manome anareo ny fitsarana. Ary Jesosy zany tsy lavitra antsika izy, eo amintsika izy, miaraka amintsika izy dia aza manahy, miaraka amintsika izy dia aza matambatra momba antsika izy. Fa ny fanosana riavana dia izao. Io Jesosy tanavitra antsika ilay velona dia te halala ny fonontsika mihitsy izy ankehitriny. Tsika izay vao avy nandeha Pasika dia manamana marina moa izany fonontsika izany. Dia mametra-panontaniana. Manomboka ny 1:20 dia misy fanontaniana apetrany eo. Hoy izy eo amin'ny 1:20 ahoana izao teny resanareo aty am-pandehanana izao? Dia inona ny valony? Dia mijanona ireo sady nalahelo tary. Ohatran'ny te anatsara Jesosy hoe inona ny vaovao e?
ny tompo izany izao ny olona inganefa tsy tsika avy nandia pasika no zay rehefa inona ny olana inona vaovao dia manjombona eny tsika rehetra dia toa kivikivy eny tsika rehetra atso izay fa raha mametraka an'izany fanontaniana izany Jesosy dia te alala te hitsapa amin'izay manao marina moa ny alala ny finoana reto mpianatra reto e fa inona zavatra nitranga ohatrany nanome tsinikely ihany indray zareo manao ary anankiray izay teo Kleopas izy namarika nanao tamin'ny hoe ianao rery hany va iny toetra any Jerosalema tsy mahalala izay zavatra tonga tao amin'izao andro izao misy fanontaniana faharoindray nataon'i Jesosy ny andiny faha 20 manao hoe zavatra manahoana moa izany zavatra manahoana moa izany izany tena inona marina ny olana e inona ny tena olana inona ny zavatra nitranga ary arakarak'izay zavatra nitranga izay no ahafantaran'i Jesosy koa hoe tsy hamoandry olona ireo izao marina ny ery tompo e ny zavatra nisy dia nanomboka teo ireto mpianatra milaza ahoana hoe ny mpianatra miamo Jesosy avy any Nazareta mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra dia ny amin'ny nanolorany mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy any amilohana azy ho faty sy ny nanomboana azy tamin'ny azo fijaliana ny tantara izany inona ny zavatra nitranga ary izany tantara ny zavatra nitranga izany dia mandeha hoe fantantsara zany hoe i Jesosy io avy aiza ny vehivavy avy any Nazareta izy io taminany mahery izy koa mahery tamin'ny asa sy ny teny izy inona koa ny zavatra nitranga izy io dia nomelohana ho faty teo amin'ny azo fijaliana hatreo ary zany zavatra nitranga izany dia efa fantatry ny mpianatra ihany fa mamerina izy izany ilay voalaza ny soratra masina satria efa nambara ny soratra masina koa izany fa ampahany ihany tsy feno mampatsiaro antsika ilay fanontaniana nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra 12 tamin'izany fotoana manao hoe fa ataon'olona ho iza moa zanak'olona ataon'olona ho iza moa dia inona ny valiny dia tena miteny hoe sasany manao anao hoe mpaminany lehibe sasany manao anao hoe Elia sasany manao anao hoe izao dia ohatr'izay koa no falifantarany reto mpianatra roalahy reto sy namerenany azy hoe izany Jesosy zany izy dia avy any Nazareta tsy miteny mihitsy hoe avy any an-danitra avy any Nazareta ohatrany hoe lehilahy mahery zany nazeriany moa zany hoe tena olona tia ny fireneny ohatrany hoe olona mahery vaika ary indrindra mpaminany koa zany mpaminany mahery zany olona miavaka izany ny fiarahamonina fa rehefa miteny izy rehefa miasa izy dia mahagaga sy mahatalanjo tena mpanao zavatra mahagaga izay ny zavatra lazay ilay tompon-drerary izany Jesosy zany koa dia novonoina sy nomelohana dia nombola teo amin'ny azo fijaliana izany no finoana ary naveriny izany rehefa nitantara izy hoe izay dia zava-misy dia izay koa ilay miainana fa ny andiny faraka amin'ny roapolo izy hoe nefa nantenanay fa izy nolay efa navitra ny Israely ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavany izany maleo zany izy hoe nananteny zany izy ny Mesia izy ilay mpanavitra izy ny Mesia nefa dia ohatra ny diso fanantenan'izay indrindra raha nareny resaky ny vehivavy zahay namanay izy ireo nandeha vao maraina tany amin'ny fasana izy ireo laza fanaintanenjery fa Jesosy tsy hitany
laza fa velona foana ny fasana nefa Jesosy tsy hitany tao. Efa nisy fanambarana zany a napetraka fa tsy hitany masony moa dia tsy nino izy. Ry havako, tsapan'i Jesosy tsara tamin'ny alalan'izao famerenany tantara izao a, tamin'ny alalan'izao famerenany ny soratra masina izao sy ny zavatra mitranga rehetra, fa efa voambara ny soratra masina zany fa tsy ninony, tsy nankatoaviny. Fantatra ny tompo fa tsy tao ilay fonon'izy roa lahy reto. Ry havana malahy, tao te hametraka fanontaniana ny tompo hoe tena azonao ve izay lazain'ny soratra masina? Takatrao ve ny zavatra nitranga? Tena ilonao ve fa marina zany? Ka tokony hamorenana ny fonona, mampitamberina, mampitadidy ao an-tsaina ny tompo a, mba tsy ho adinodino ilay nambarana soratra masina. Na indraindray aza mety heverina hoe tsy feno tanteraka ve, tsy hita ve rehefa haveloman'i Jesosy Kristy, fa efa velona ny tompo, efa foana ny fasana. Ry havana, eo fiainantsika koa dia indraindray ohatra ny zavatra mifanohatra izany, velona Jesosy, dia rehefa mieritreritra velona ve Jesosy dia ahoana moa zany? Ahoana mbola misy reto aretina be dia be reto? Izay nefa mba nangataka hoe mba hajanony ihany io aretina io hoe velona ve Jesosy? Ohatrany tsy mbola hita tsara. Fa velona ve Jesosy sa tsy velona? Velona Jesosy sa tsy velona? Tena velona ny tompo. Na dia tsy hitany masonao mazavany maso ny fonao rehefa tena manana fonona ianao dia hitanao io Jesosy velona io. Ary izay no nampiavaka an'ity tantara ity. Lioka ihany no mitantara an'ity, miteny an'izao teny izao ny 120. Ny 120 bekitsika teo hoe nefa ny mason'ireo no azonina mba tsy hahafantarany azy. Jesosy miaraka amin'eny fa velona, tsy mamela azo irery, miresaka, manontany. Fa fantany sa tsy fantany? Tsy fantany. Fa naninona ny tsy fantany? Satria tsy nino izy. Tsy nino izy. Dia porofony mihitsy zany tamin'ilay resaka ny fanaovany tamin'i Jesosy, tsy nino an'i Jesosy velona zany izy. Fa rehefa tsy nino an'i Jesosy ika ry havana, dia tsy mahita azy. Tsy mahita azy zany tsika. Tsy mahita ny asantsika. Fa ino izy? Mba tsy anao tahaka an'ireto izy roa lahy reto ny mason'ireo ho azonina mba tsy hahafantarana azy. Fa rehefa tena minitsika dia sokafan'ny tompo ny masom-panahintsika, dia ho fantatsika fa amin'ny fotoana rehetra amin'izao azakazaky ny finorantsika izao tsy mamelantsika irery izany ny tompo. Miara-dalana amintsika izy ary ny zava-misy rehetra eo amin'ny fiainana dia hanamarina fa marina izany. Marina izany ary ao anatin'izany famarinana soratra masina izany mampaherentsika izy. Dia ho aminao an'izany tenin'Andriamanitra izany tena ho raisinao indrindra ho anao vehivavy, tsika vehivavy moa izany, Dorcasy izay tena atao hoe isan'ny miandrika zava-tsarotra eo amin'ny fiainana raha ao anatin'ny tokantrano fotsiny ihany aza. Dia samy hafa mihitsy ny lehilahy sy ny vehivavy. Amin'ny lehilahy indray mialatsiny amin'ny lehilahy moa izany fa ankabeazan'ny lehilahy rehefa toto zava-tsarotra inona ny atao? Azo izy miraha mitsoaka amin'ny ravitany. Orakivy eo izy tsy manam-paharenana. Fa ny vehivavy dia tena hafa. Nomeny tompo an'izany faharetana izany ary nomeny finoana tahaka ny Maria. Maria ireo vehivavy ireo ny tena sananaraka amin'ny tompo e. Ary ireo nahita ny fahaveloman'ny tompo voalohany, nahita ny zava-mahagaga. Ino izany ary tadidi efa miaraka aminao tompo. Ninona ilay zavatra alovanao tsy mamela irery izy ary mampiorina ny fononao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika izany teny izany. Amen.
Vavaka sy kely havana. Lehibe ny fitiavanao anay Andriamanitro. Mbola afaka nandiny andro Pasika izahay. Ary miatrika izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, izay ahatserovanay ny nitsangananao tany maty. Fototry ny finoanay izany, ka tsy finoana diso ny finoanay, fa finoana marina, finoana velona, fa ianao nandresany fahafatesana. Ary tsy lavitra anay ianao fa miaraka aminay. Tsy avelanao mandeha irery izay hamakivaky ty fiainana ity, fa manjono ianay hatrany eny ianao. Miaraka aminay ianao, ary te eny mietaentanay, te hiaino izay mavesatra aminay tsirairay avy, te hampiorina koa ny finoanay. Tompo, amin'izao ora sy fotoana izao ary te enoy re nivavaka mangina, nitaraon'ny fonay, nietaentanay lalina, izay aboraka aminao amin'izao minitra vitsy izao. Azonay izay azahin'ny soratra masina. Tsy azonay an-tsaina ihany fa hiainanay izany. Mampiorina ny finoanay izany Tompo. Dia misotra sahady noho ny amin'ny vanim-bavaka omenao any tsirairay avy. Ary raisinay ny finoana, na indraindray aza mety tsy mifanaraka amin'ny sitraponay sy eritreretinay. Fantatray fa tsara ny hevitra ao aminay, ary manaiky izahay fa ny sitraponao dia marina sy akasitrana ihany koa. Tompo malalo, mivavaka izay ho ny sampana Dorikasy. Misaotra raha ajoronao teo anivon'ny fitandremana izy ireo. Petraka aminao ny vinanasa rehetra izay tinazan'izy ireo ankehitriny amin'ity taona vaovao ity. Hiara-dalana amin'izy ireo hatrany koa ianao ka hampandresy. Na dia eo aza ny amin'ny anara-pahasalamana, dia fantatra fa mahay zavatra rehetra ianao. Hatramin'izao ireo birao izay mitantana, nisamboagerany, hitanao avokoa ny mpikambana rehetra, azavelanao rehetratreraka. Fa ny herin'ny finoanao no mampijoro azy ireo, finoananao no mampijoro azy ireo sy hampatanjaka. Ka izay fiomborana eto amin'izao fitandremana izao, ny any amin'isany tokantrano any, dia ho tahianao avokoa. Tompo malalo, misy koa namanay izay marary. Na ny tokantrano izany na mety any ny toeram-pitsaboana samihafany, jereo fa malavanao izy ireny. Mifindra fonao mangatany mba hanasitrana azy ireny, ka hiasa amin'izay fitsaboana rehetra atao. Ao ny azo fahoriana Tompo, irezo amin'ny herin'ny faherezana, ampionony, ataovy mahay mijery ianao ny anandresan'ny fahafatesana, fa ao aminao ny fanantenana tsara indrindra. Vavaka izay mandro sahirana, ara-pivelomana, ireo mila vonjy rehetra Tompo, ianao hijery azy ireny. Ary ampio koa ny fiangonana, ny tsirairay avy mba ho tananao mitsotra, izay izara ny fahazaranao, ifanomana izy ireny. Vavaka izay ho an'ny sampana Dorikasy rehetra, amin'ny sany FJKM amin'ity ity. Na iza efa nifidinao izy ireo, dia ho vavolombelonao na miasa na miteny. Vavaka ihany koa zahay ho an'ny FJKM manomboka amin'ny filoha izay mitantana, ireo mpiandraikitra folobe sy ny mpiandraikitra folobe rehetra, misy ampitandremana. Airezo izay Tompo, azavela ho leraka ihany koa fa aneo ny fahavelomanao ny fiangonana, na dia eo aza ny fahasarotana samihafa izay mitranga ankehitriny. Raha miomana ny sinodra lehibe, atao any sambava amin'ny volana Aogositra, raha sitrapon'Andriamanitra dia tanterao.
ary mahay zavatra rehetra koinao ary amin'ny fombanao mirinay atanterak'izany. Mivavaka asandratra mbola ilay amin'ny nampianarinao izay somanao hoe tombony fanjakanao meo ilay misy atasa